Farimbona fandarana mivokarina ireo radio mivoiny fandriampahalemana eto Madagasikara na coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar. Farimbona. Ny fahendrena malagasy dia mampianatra antsika mindra toy ny fanao ny tanalahy, manao jery-todika ny lasa ary mijery ny hoavy mba ahafahana mandroso tsara. Vita iny izay ny fifidianana izay ho filoham-pirenena ary tsy ho ela dia hiatrika ny fifidianana solombavam-bahoaka isika. Miarabanao mpiano ary makasitraka anao manaraka izao fandarina farimbona izao izay vokarinao anatin'ny tetikasa PEV Madagasikara. Androany isika dia hanao tamberin'ny kely ny tamin'ny fiatrian'ny olom-pirenena ny fifidianana izay ho filoham-pirenena mba ahafahana manatsara ny fanomanana ny fifidianana solombavam-bahoaka. Tsy misy vahiny manokana na saina ho amin'ny anio fa kosa dia hiaino fanehoan-kevitra ireo isika avy amin'ny alalan'ny radio telopolo miara-miasa amin'ny coalition des radios. Cédric Arasoazanakolany amin'ny lafiny teknika ary Nicolas Raoularzeny atao amin'ny fanolorana manasanao ary anaraka amin'ny fandaharana hatramin'ny farany. Araka amin'ny vokatra azo ny mpanara-maso eto an-toerana sy iraisam-pirenena dia azo lazaina ho ny zotra araka ny tokony ho izy ny lafiny ara-pitantanana nandritra ny fifidianana izay filoham-pirenena farany teo. Na izany aza dia misy ihany ny zavatra tsy tomombana. Miomana ny fifidianana izay ho solombavam-bahoaka tsika izao. Mbola manana didy lehibe ny olom-pirenena tsirairay. Omena vahana kokoa ianareo mpanaraka amin'ny fandaharana ary amin'ny anio satria tena ho fantatra ny hoe atraizana na zava-dehibe tamintsika iny fifidianana iny. Ao anatin'izany ary dia hoenontsika ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena avy any amin'ny faritra Bongolava, Matsatra Ambony ary avy any amin'ny faritra Diana. Nandeha nan-Tsatsabady ve ianao tamin'ny fifidianana filoham-pirenena? Ie, mifidy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena. Fandaminako ny fotoanako dia ny birao voto nivoto amin'ny 9 maraina dia namonjy tamin'ny 9 sasany satria mbola maika hiasa. Tena nifidy indroa mihitsy satria zon'ny olom-pirenena ny mifidy. Afaka manao ny asa mandraharaha dia mamonjy fifidianana. Mazoto ihany amin'ny fifidianana magnaraka? Tena hifidy mihitsy izay fifidianana mandalo dia atao ihany. Nifidy après-midi vao mifidy satria mbola niasa tamin'ny maraina. Ie, nifidy ngay. Sanana hirana ny velopolo ny hoe andao ilasa hifidy. Sa tena nahirana firy fa raha sadaniana fotoana firy ny fifidianana fa raha lera raika ilay misy. Raha misy fifidianana amin'ny afara mazoto ihany. Ona mazoto ngay ny fifidy. Ia, nandeha mifidy atompoko dia ny fandaminana ny fandaharam-potoana moa le mifidy moa zany efa anisany hoe adidy amin'ny maha-olom-pirenena dia tsy maintsy atao vahindohan-draharaha le izy. Maha-olom-pirenena ny tena moa zany dia nandeha mifidy tokoa. Ny fandaharam-potoana dia efa niezaka ny fomaraina zany dia tonga dia nandeha mifidy aloha satria mbola be zavatra atao arina izay moa ny hariva indraindray mety mifanesitresika be ohatrohatran'izay. Ie. Nandeha mifidy ve ianao? Tsy nifidy. Tsy voasoratra tao anaty lesy mpifidianana. Tsy nandeha. Nga tsy namarinina izy. Namarinina tamin'ny premier tour namarinina dia tsy tatao dia mbola nanamboatra saina hoe mety misy fikoropahana fa nirasako ny deuxième tour. Tonga ny deuxième tour namarinina fanindrony tsy tao. Inona ny lafitsara tsikaritra ao nandritra iny fifidianana iny? Fomba fijeriko azy zany ny zavatra tsara indrindra dia hoe nisy ny filaminana rafitra matipaika zany tao anaty lizy dia nilamina tanteraka ny fifidianana teo iny. Tsy nisy ny korotana, tsisy ninina. Lefa azo toa ny mpifidy tena be tabelo hoe fidy nandeha tamin'iny. Zay ny fahatsarana hitako teo. Ny tsara azo tsoahana aloha dia hita hoe amin'ny any amboro-pifidianana zany dia hita ireo mpanara-maso ny fifidianana manara-maso tokoa zareo reny ary misy moa ny zareo tao amin'ny polis-pirenena miandro ny amin'ny mandamina ny fandriam-pahalemana dia zay angamba ny tsara ary mbola tsara tokony ho tohizana zay. Aminao zany inona ny tena hoe tokony hatsaraina amin'ny fifidianana manaraka? Voalohany ny resaka lisam-pifidianana dia ny manaraka an'izay ny fanentanana ny fotony satria henombenombeny hoe tsy ampy ilay fanentanana mahatonga ny olona tsy marisika hifidy. Moa mbola mitoetra ihany le tsy fifampitokisan'ny vahoaka tsony amin'ny mpitondra. Mahita ho matiantoka ilay olona zany raha hoe andany fotoana andeha hifidy izy nefa tsy amin'ny zavatra eritreretiny akory ny mivoaka rehefa avy eo dia tsara ny ampitombona sy anamafisana kokoa ny fanentana eny fotony.
ny fagnatsarana hitako zany tokony atao am'le fifidianana de zao voalohany aloha zany dia ireo candidat zay nagnome toky an'ireo vahoaka tokony hagnatanteraka an'izay zavatra nitaronina fa tsy tokony hoe hanao zavatra tsy de mety halan'le olo de agnisany tsy de mampazoto an'ireo olo hifidy ary faharoa magnaraka an'izay ihany koa dia ireo tatsaha ireo ne mazoto ny fidy fa ny formation hazan'ireo bureau de vote reo dia misy koa tsy mampihantra an'io ohatra fotsiny zao karaha-pifidianana tsy nahatonga an'izay fa karaha-bolondry ny ferina nefany ny agnaran'le olo ao anaty lisy fifidianana de tsy ekena nefa zay ekena araky ny formation zay hazo zay agnisan'ny mahakivin'le olo de nosy le olo zay mandeha mipody tsy mipody tsy misy amin'ny 3 kilomètre 2 kilomètre raha misy azy de tsy hipody amina hifidy eo koa agnisan'ny koa zay asiana fagnatsarana koa zay zavatra zay hoe le formation tena hoe zay no haratovina mihitsy ny anarana mihitsy zay zany tokony hampiarina betsaka ve mifidy tao amin'ny fandatsaham-bato nisy anao ary nanao ahoana mizotra amin'ny fifidianana raha mbany tena tena parikambana zany aloha voalohany indrindra de mizotra ara-dalàna teny fifidianana tsisy olana misy teny azy ny olona andeha tsara de tsara misy teny ary ny momban'le taux de participation taux de fandraisana anjara angamba to amin'ny 45-46% to ny teny aminay tena fotana parikambana eo ihany loha zay raha hoarina amin'ny ano de tao mba mavidibidiky any loha zay amin'ny fijareny zahatra am'izay tsisy olana misy tefa nizotra ara-dalàna te aminay aloha mba ny fifidianana raha niresaka fahavitrihan'ny mpifidy io zany tamin'ny teo fifidianana filoham-pirenena dia azo atao hoe tsy de mavitrika satria misy reo tatsaha koa zany malaigna na de misy fagnetagnana ataon'zareo am'seny io hoe hamarihany am'se fokotany ny lisitra anareo dia tsy mandeha agny reo fa salany hoe misy fatahorana ny agny aminazy am'izay hoe zany hoe tsy de mety aminazy zany ho andeha agny amin'ny se fokotany ka hagnamarina an'izay listrany zay inona no mety mampalagny an'zareo makagny voalohany mako zany dia misy mako zany dia isandra azonao de natsiny kely fa na ny agnarany fotsiny hoe siditsahany agnatin'ny lisitra zay de tahorana nefa moa zany hoe efa misy any ezaka atao fitondram-panjakana ataony ohatra hoe ny manontolo dia mety zay vao mety hatoky am'izay le tatsaha hamondin'izay tao hoe sorosagnarana amin'ny fifidianana zay Tamberin'ny fifidianana filoham-pirenena mba hanatsarana ny fanomanana ny fifidianana sy olom-bavam-bahoaka. Izany no hevitra mifandarina Farimbona androany izay miavaka tokoa satria tsy misy vahina saina fa hanomezana sehatra kokoa ny olom-pirenena tsotra. Ho hainontsika avy hatrany ary ny hevitry ny olom-pirenena avy any Antsirabe, manaraka azy ao ny avy any Morombe ary farany dia ny avy any Antananarivo. Inona ny zavatra mivaingana andrasanao amin'ny filoham-pirenena atao anatiny ny mbolana ho avy? Dia ny zavatra andrasako voalohany aminy dia le fampanantenany niaraka tamin'ireo mpitondra anatin'ny gouvernemanta zay nampanantena izy fa tsy maintsy misy zavatra iova ary andrasantsika zany ary manantena fa tsy maintsy misy zavatra iova. Ny andrasako amin'ny enimbolana tia dia mba hahafahan'ny président mifidy ireo olona afaka miara-miasa aminy mifidy tsara satria ny olona no voalohany ka ataoko efa manao ezaka izao mandio fa indrindra ireo mpanao kolokolo mety hanimba mpamandrimpanjika dia zay zany nandrasako dia hoe hanagna ny olo araka izay tokony ho izy mandrindra ny enimbolana. Raha ambeniko ny fampanantenana mbara any vahoaka regny mba hisina raiky na roe voaloha mba ho hita maso ny vahoaka fa tsy hanahaky taloha mampanantena rozy kanefa mampanantena poakaty. Ny fieritreretako azy ny zavatra tokony ataon'ny mpitondra dia mama aingana dia aingana aloha le fandriampahalemana satria mijaly le vahoaka ny fandriampahalemana marina fa efa manao ny aintso zavatra ny zandary sy ny polisy ny miaramila ao anatin'izany fa mbola misy tsy ampy angamba hoy satria mbola miseho lany ihany le fanafia na sandahalo ohatran'izany dia manarak'izay ny tokony ho jerevan'ny fanjakana aingana dia aingana koa ny sosialim-bahoaka satria io ny tena fanohitra lehibe ampilamina ny firenena rehefa lamina ny sosialim-bahoaka dia lamina izy. Maha olom-pirenena na ny andrasana amin'izao fitondrano izao zany
araka ny efa nidradradradraina nandritra nireny fampielezan-kevitra rehetrarehetra reny sy ny hoe vela rano mila fiovana ny firenena ina moa fiovana andrasana izay zavatra tsy nety teo aloha rehetrarehetra zany mila hovaina ao anatin'izany ohatra hoe nanjaka teto amin'ny firenena ny kolikoly mila foanana zany ny kolikoly ny tsy fandriam-pahalemana kidnapina maro samihafa isan-karazany ny asan-dahalo ny alatromby mila hovana zany izay zavatra izay hoe fiovana ny tediavin'ny olona mila fampandrosoana ihany koa firenena raha tsy miovy izay rehetrarehetra izay tsy hisy fampandrosoana mihitsy ka izay zany zavatra andrandraina raha ohatra na manokana aloha zany be dia be ny zavatra hoe tokony alamy fa ny tena baziny angambo aloha raha ohatra na manokana dia hoe mila jereny fotony mihitsy any anaty aty vilany tsiraray mihitsy any le tena olana dia any zany tiako hoe ohatra ny hoe raha ohatra na manokana dia any tiako jerena akaiky indrindra satria any zao manko ny tena mampikaikaiky ny olona na vidim-bary na vidiny entana somary ohatra ny hoe miakatra na hatramin'ny sigara mpifoka sigara raha ohatra minainaina daholo mihitsy ary ao anatin'ny herintaona toy ny enim-bolana io ihany no vadika herintaona zany hoe raha tsara tantana zany ny enim-bolana lazaina io dia mivadika 12 mois io dia vao mahay tsara be mihitsy tsara le objectif nataon'ny André Rajoelina dia ataoko hoe afaka herintaona dia tokony hoe mba fa misy farafahakeliny mba fampanantenana napetrany tamin'ny propagande dia mba farafahakeliny mba hoe ny 30 isan-jato na 70 isan-jato ny zavatra nampanantenana mba fahita manomboka na fahatanteraka satria ny kolokolo ohatra dia sy tokony tsy andinany izay ny ohatra hoe famboarana kianja dia igny tsy misy mila fotoana fa hoe mba fa manomboka zany hoe fahita sosotra ny 30 isan-jato ny zavatra nampanantenana afaka atao raiky koa zany zavatra antenaiko zany hisy ny fotodrafitsasa ho an'ny tanora zany hoe maro zany sy atsasa tokony anjaisan'ny tanora anjara ao anatin'ny herintaona aloha dia raha no fahatsapako azy tokony efa mba hipaka ny amitsiraray amin'izay ny vina sy ny ezaka natao izay isan'ny lokaloka napetraka amin'ny fitondrana vavoaka raha fahitako azy amin'izao aloha hitako efa mandray andraikitra fa dia ny pakan'izay any amin'ny lafiny ny olona tsiraray no tena andrasana raha ny ao anatin'ny herintaona kosa indray dia efa tokony ho hita taratra ireo fampanantenana bidibe nataony ao anatin'le UM satria io velirano nataony io dia ny fanatanterahana zay zany no tokony ho ataony zany hoe tokony ho hita taratra zany ao anatin'ny herintaona hoe iny kosa fa misy zavatra misongadina bebe ohatra zao ataoko hoe zavatra mety misy olona manakihana ny ministeran'ny population fa efa azo lazaina hoe dingana kely mety satria le olona efa eo ny iainany amataonany maro ireo olona reo nefa mipetraka teo trano sase dia amin'izao fotoana izao nefa mba efa nahazo an'ity conteneur aty izy conteneur tsy maninona fa io moa samy mana amin'ny fomba fijeriny ny olona hoe ahoana io fa en principe aloha raha ohatra hoe fijerevana azy amin'ny saina tsy miangatra tsara no mijery azy amin'izao no nijery azy tamin'ny sase zay mitovy fijery amiko dia mety makasitraka an'izany efa tsy hoe toraka voninkazo azy akory fa mety le izy hoan'ny eny amin'ny canal andretana mba misy zavatra miseho ohatran'izay zany le zavatra ataon'ny ministra hoe mba misy zavatra dingana mandeha ho amin'ny fampandrosoana marina an'le Madagasikara aminatin'ny herintaona izany kosa tokony efa voapetrapetraka daholy ny fotodrafitrasa rehetrarehetra fotodrafitrasa tiako tenenio moa zany ohatra ny hoe lalana ohatra zao raha vita manko ny lalana raha ny eritreritry manokana mety ampiana-embouteillage sécurité koa etsy andaniny dia mety hanaraka an'izay ho azy konkoa ny resaka ekonomian'ny rehetrarehetra mihitsy ary hatramin'ny fiafaran'ny fiam-potoana itondrany miankina amin'ny ho avy zay zavatra zay tsika tsy mpaminany fa ny zava-misy no tsy maintsy entina hitina hijerevana an'izay zavatra zay isika tsy mpaminany hoe tena anao zavatra an'izao fa dia miankina aminy io olona lehibe izy ny fanantenana zany ho tsara hoe mba ny sosialin'ny olona aloha voalohany indrindra ny fandriam-pahalemana dia mifijerevana an'ireo tsy anasa indrindraindrindra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao be dia be ny tsy anasa izay mahatonga an'izay tsy anasa zay no mitaritra ny tsy fandriam-pahalemana sy azavaitra ilay izy ny olona miteny hoe te-hinan-kanina androany tsy misy dia manjary manaonao foana ireo olona tsy mananasa ireo dia mba manentana amin'ny filoham-pirenena ako mba hitady vahaolana aingana entina amahana an'io zavatra io hoe reto tsy anasa reto
fa raha io ny voavahany a tena arabasoa arabatsara fa tena lasa lavitrytsika olombelona misy fetre na dia araka ny teneniko teo hoe ny olona aloha no afahana miaramiasa ka na dia nametraka zavatra maro izy a araka ny hoe tiany hitondranany Madagasikara dia farafahakeliny kosa aloha dia hoe nisy 10 isanjaton'ny fampanantenany a mba tokony ho vitany rehetrorehetra aby zany ny zavatra tena anjasako ny foto-javitsasa goavana izay anjaisan'ny tanoranjara na ny besiny maro anjara hisonjo tsy tika raha mety piasa iabiaby na madiniky zay na ireo lehibe na miankina amin'ny fanjakana na tsy miankina amin'ny fanjakana satria io karama io ro foto sy ny fiainan'ny olombelona iregny zavasa notenenina tamin'ny fampielezan-kevitra regny zany tokony ho tanteraky aby amin'izay mba misy porofo tokoa le fitiavana tanjazana dia ny zavatra tena endrasako koa zany ao anatin'izay a dia ny famoronana asa ho an'ny rehetra zany izay zany le à long terme be da be ny ankizy mirenireny fotsiny am'izao na vita fianarana nefa tsy mahita asa dia tsara raha hoe misy asa miforona vaovao zany ho an'ireo ankizy na vita fianaran'ireo ny andrasana hoy a dia araka ny teniko teo hoe ireny vely ramina taon'ireny a zay ny tena andrasan'ny olo raha be dia be miandry an'izay zay ngamany ahy ataoko hoe ny fampanantenana natao a ao anatin'ny 5 taona tokony ho vita daholo fa rehefa tsy vita famaizana be dia be reny nataon'ny olona ny président Rajaonamampianina reny satria raha président eo atoerana ianao no ohatran'ireny ny vokatra dia mino aho fifampisaina zany le malagasy a mahita ny hoe izao dia izay ny andrasana aminy hoe anovan'ny fari-piaina amin'ny malagasy rehetrarehetra anovan'ny tantaran'ny Madagasikara hoe tena miaraka ny fiteny a dia andrasantsika eo izay 5 taona zay aloha na hoe ahoana inona ny zavatra goavana antenenao amin'ny fiainanao manokana sy ny faritra misy anao ary ho an'ny Madagasikara ny mpitondra amin'izao fotoana izao zany a aloha mba mpitondra matahotra an'Andriamanitra sy ma le Andriamanitra io a dia ny vahoaka aloha mba hatahatra ny vahoaka mihitsy izy tsy président akory no afaka hamahany olana isam-pianakaviana na isa-tokantrano hoe fa ny tiako ambara dia hoe omeo fotoana izahay ahafahanay miasa mivoatra fa dia zay koa dia mba hitonjy ny jarabrikinay zany hoe rehefa mandry fahalemana ny tany mandeha tsara ny resaka hoe fitondram-panjakana rehetra hatramin'ny commune ka hatrany amin'ny distrika dia ataoko hoe tokony handroso afaka mampivoatra ny fiainany tsirairay ka ino ataoko hoe tena andrasanay dia hoe isian'ny filaminana ka hahafahanay miasa araka izay tratranay ny raha mba iriko amin'ny faritra misy ahitoy ny lala igny tena manjeraka anay mare tsy mampiboaky ny vokatsy amin'ny ayatoy fa laha igny rosoa vita goudron baka toliaragny jusqu'à avy amorombe atoy tako fa miboaky aby ny vokatsy baka amin'ny ayatoy dia mandroso amin'izay ny faritra antsimo andrefana atoy ankoatsy ilala zay manahiragna anay ty délestage toy satria fa nahazo groupe vaovao mbo misy avao délestage io manjary manimba fitaova ay maro enty ay miasa raha amin'ny fiainako manokana aloha dia mazava ho azy fa ny mba hiatsaran'ny fiainako ny tena tanjoko rehefa miatsara amin'ny fiainako dia mazava ho azy fa mandroso manodidina anahy dia mazava ho azy mandroso ny firenena raha hoe fiainako manokana zao dia mba miandrandra hoe mba hisy ohatra ny fisondrotana karama mba hiatsara kokoa noho ny teo aloha ny fiainana fa tsy ohatr'izao foana raha ny ambitry moa za efa hitanao ihany efa dadadadatoy ihany a na izany na tsy zany a no any a efa vitako apahany fa no an'le taranako zany ny tena hoe mba hidivana mba hoe fiainana milamina mirindra tsy sahirana fa tena hoe tena manana ny ampy manana hitsabony izy a afaka mampianatra zanaka afaka miaina tsara ao tokantrano mba mety hoe faniriana zany hoe mba afaka manao vakansy ohatran'ny olona manakatao rehetrarehetra hoe mba mivoaka ny amin'ny province ohatra mba maka-rivotra ohatra zany zavatra ilain'ny olombelona tsy inona zany fa tsy hoe maty eto Antananarivo eto anao dia eto fa mba mila koa le maka-rivotra dia rehefa mba misy an'izay dia mba efa milamina alaviro ny tsao amagnino ny zavatra agenao agao ny vaovaovao marina ao amin'ny trambokala alerte PEV Madagasikara mbola manaraka hatrany fandarina Farimbona ianao amin'izao fotoana izao
tafiditra ao anatin'ny tetika asa PEV Madagasikara moa famokarana azy ity. Loha hevitra amin'ity fandarina manokana ity dia ny hoe tamberin'ny fifidianana filoham-pirenena hoentina hanatsarana fanomanana fifidianana solombavam-bahoaka. Ity tapany fahatelo ity dia iresahana ny amin'ny fahitan'ny mponina ny ezaka ataon'ny fitondrana vaovao. Afapo amin'ny asa sahan'ny filoha vaovao sy ny ekipa ny venao hatreto. Raha salamy zao mako eo amin'ny 2 volana zao mbola ny asany zany tsy dia voahita hoe isarana anazy ho hita mahafapo na tsy mahafapo fa vao manomboka miasa izy zao dia mbola tsy dia hita isarana azy fa afaka eny mbola ao dia ho hita le mifandehany hoa misy fiatraikany ve miasa ny samy manao ahoana amin'ny fiainan'ilay vahoaka. Mbola tsy afapo ny fandraisandraikitry ny filoham-pirenena sy ny ekipany satria mbola tsy hita voafaritra marina ny zavatra tena marina tokoa zay raisiny andraikitra. Raha amiko manokana sarotro ny volagna hoe afapo amin'ny président république satria araka ny fahitako azy mbola vao manomboko izy amin'ny fandraisana andraikitra ka mbola tsy tonga aty ambanivolo ny asa fampandrosoana. Za aloha mbola tsy afaka hiteny hoe afapo na tsy afapo amin'ny fandraisana andraikitry ny filoham-pirenena. Ny antony mbola tsy dia hitako mivaingana loatra zigny le zavatra nataony hatramina voafidy izy iska zao. Aminaka manokana zegny mbola tsy afapo loatra zaho amin'ny ty fitondragna ty, tsy endriky hitako hoe karakory ny fitsidihany na hoe famaingana tokotokony mba hamangy izy mba hijerijery raha misy amin'ny toerana zegny fa mbola tsisy hatramin'izao. Ny vidim-piainana moa karaha mbola tsy endriky misy hoe fiovana fa mbola miakatra hatrany. Inona ny lafiny tena ifotoranao sy mampiasa ny sainao fatratra ao anatin'izao fitondrana vaovao zao? Ny zava-mampahirana ny saina aloha amin'izao dia hita ihany le hoe raha politika ny tenenina dia raha politika. Izao tsika fehiroso amin'ny fifidianana iny moa solombavam-bahoaka dia ho samy mikarataka amin'izay daholo aloha zao ny sain'ny mpanara vaovao sy ny sain'ny mpanao politika dia tsy hita maro ny atraiza le fiainan'ny vahoaka. Ny zavatra mampanahirana ny saina zany zao dia hoe ho tanteraky ny filoha ve regny fampanantenana be dia be nataony tamin'ny isaky ny fivondronana tamin'ny propagande regny fa ny vahoaka dia manantena regny ary regny ny fidianan'ny vahoaka anazy. Mampanahirana ny saina dia ny vahoaka majinika mbola tena sahirina ary tsy milamina mihitsy tena mijaly fahadieranovana ny vahoaka madinika tsy hita ny fitondram-panjakana izay manahirana ny saina. Tena manahirana zay aty ambanivolo lavitra aty indrindra ato amin'ny faritry ny Sambrano indrindra resaka fitsaboana satria maro ny mitsabo kakao lavany fa nefa tsy fandriam-pahalemana tena manahirana satria mahafaty mihitsy ro mpandrava reo. Ny tegna manahirana ny sainiko zegny amin'izao fotoana izao dia le fiakaran'ny vidim-piainana sy faratsian'ny lalana. Ny manahirana ny sainanakahy zegny izy io ty ka fandriam-pahalemana zegny tegna mbola manahirana mbola tsisy loatra ny fandriam-pahalemana zegny izy io ty zisaka amizio. Nefa izy hoe ny teny raha mitondra za misy fandriam-pahalemana isaka amizio mbola tsisy. Ny dahalo mbola magnano ny ataony, pisoloky mbola magnano ny ataony, asa mikasiky tanora zegny mbola tsisy, orinasa tsisy. Asa ve io ny mahatonga hoe le tanora mivadiky saigny maro amin'ny raha maro satria le makasikasa zegny mbola tsisy, tegna tsisy. Inona raha ny tolo-kevitra omenao ny filoha sy ny ekipany? Ny sosokevitra tokony zireny fanjakana ny fari-piainan'ny vahoaka majinika fa tsy hovariana fotsiny amin'ny politika ady vaventy fa ny vahoaka majinika tokony zovina voalohany raha te-hampandroso firenena amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary tadiavana toerana ny vahoaka majinika izay sahirana tadiavana fari-piaina izay tokony hipetrahana. Sosokevitra dia tokony hoe ataony zareo malaky aloha indrindrandrindra ny mpitondra dia le fiakarany hoe saran-dalana zay dia fa zavatra mampiakatra amin'ny fiainana zay fa hitanay amin'ny gazety ma tsofa hiakana indray ho ny saram-pitaterana amin'ny frais zany ka raha vao miakatra amin'ny frais dia atraiza moa ny fiainantsika amin'izay fotoanandro izay angamba io zany jerena mialoha. Ny sosokevitra zany hitako aloha ny jereny voalohany dia tsy misy afa-tsy ny fandriam-pahalemana sy le sosialim-bahoaka ny vidim-piainana zay tena fa mampikaikaiky ny olo amin'izao ary mbola tsy hita ny fiovany hatramin'izao fa asa angamba dia miandry ny hoe fiakaran'ny vokatra miakatra voahidiny ny vidim-piainana fa raha hoe ateraky ny hoe vokatra ataon'ny fanjakana aloha dia tsy mbola misy hatramin'izao. Ny sosokevitra avy aminahy amin'izany dia mangataka ny mba hazahoanay ity faritry ny Sambrano ity ny ozininy na kakao na lavany zany
Nisosokevitra zegny atolotro ny filoham-pirenena dia mba tokotro mba hamangivangy ireo vahoaka madiniky sy le tambany vohitry maro izy zegny mbô ho hitany hoe zao ny zava-misy aty an-toerana zegny nisosokevitra mety rahabe dia mba mitady hevitra koa izy zegny mbô amin'ny ty vidim-piainana lafo be ty mba tokony hentitra zegny ny mpitondra fanjakana amin'ity ohatra amin'ny lafiny dahalo ty sy ny mpisoloky reto mba hentitra zegny reo mba ampiova ty firenena ty amakasika ty famonoana olo ke tokony hoe mba misy fepetra hentitra zegny le fitondram-panjakana zegny makasika zegny dahalo reto. Ny faraneto ny fandaharantsika ampatsahivina etoana mahazava-dehibe ny fandraisana ao anjara amin'ny fifidianana sy ny fitandrovana ny fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Isaorandrindry ireo onjam-piara-miasa na ahafahana na nitotosa izao fandarana manokana izao. Isaorana ihany koa ireo mpandray anjara nitondra ny feony maro. Manome fotoananao indray izahay amin'ny fandarana farimbona manaraka, veloma tompoko. Farimbona fandarana mivokarin'ireo radio mivohy ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara na coalition des radios pour la consolidation de la paix à Madagascar. Farimbona nitetika asa PEV Madagascar dia toanan'ny ICSP sy vondrona Europeanina. Mpiara-miasa Ekesa Madagascar, coalition des radios, KMF Cnoé, Liberté 32, AU Projet.